ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Riava malala endreny afalitsika ny meny tompo indray ty andro voalohany amin'ny herinandro ty atsoina koa hoe andro ny tompo mafalitsika fa andro natao ivavahana zany a ary izay miavaka manokana an'io a dia niombonantsika amin'ny sahany FJKM amin'ny fanimpom-pavahana lehibe izay atao any Antsonjombe ao amin'ny Collegium Riavana. Io no fotoana izay atokantsika indrindra ho alahady ny filohan'ny FJKM ary koa ho alahady hitondrana mambavaka ny taom-piasana 2024. Anasanantsika moa ny famonjena izany Riavana. Ny antsika eto amin'ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo dia miditra amin'ny 2 tsika miaraka amin'ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ka dia manasantsika izay afaka rehetra mba hamonjy izany ary rehefa tsy afaka dia tena mambavaka ny filohan'ny FJKM mpiandraikitra foibe mpiara-miasa aminy ary indrindra ny taom-piasana. Marihana Riavana fa ny taom-piasana tamin'ny herintaona dia tao indrindra ny Covid-19 izay tena vato misakana tamin'ny zavatra maro kanefa noho ny finoana sy ny fitondrantsika mambavaka izany taona izany dia indro tonga andro mpandresena ho antsika nanovozana herim-panahy iny taona iny na dia nisy aza izany sakatsakana izany. Irariana Riavana fa amin'ny finoana tokoa ny vavahantsika ka tserovantsika izany fotoan-dehibe izany raha tsy tonga any ianao fa raha tonga any ianao dia ny fiangonana fiombonana dia zava-dehibe ny maneho an'Andriamanitra amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ary izany indrindra Riavana no anolorana antsika indray ny mofinaina amin'ity andron'io ty alahady andro tsara andro ivavahanay nitsangananao ry tompo andronao mpanavotray. Ka dia manasa antsika rehetra Riavana zanaky ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana ianao koa izay tia manaraka an'izao fandarana izao mba hiombona amambavaka tsika an'io ary andray fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana sy ambara eto. Hiombona mivavaka ary tsika. Ry Andriamanitra ka naizay ny an-danitra feno fisaorananao tokoa izahay nahazo indray izao maraim-bo avao izao andronao tompo raha teo mba natokanay iombonana any amin'ny trano fiangonana ivavahana ary anio moa dia mba any amin'ny Collegium manomboka amin'ny 7 manomboka koa mitoy amin'ny 12 izany. Tompo ao dia misaotra anao raha afaka atsiaro ny ma-FJKM manay mihitsy izahay ka iombona amin'ny fampom-pavahana ho alahady ny filohan'ny FJKM ary koa ny fitondrana mambavaka izao taom-piasana izao. Tompo ao mihaino ny vavaka taonay na ny trano izay tsy afaka mandeha na ho anay izay efa miomana andeha na ho an'izay eny an-dalana koa aza ary ho an'izay mbola tsy manana programa akory dia irinay ny fony mba ho kasihanao tompo atsiaro ny mazava-dehibe ny fiombonana toy izany. Avy ary tompo mihaino ny vavakay dia mandrenesa ny etaetam-ponay tsirairay avy mba tena hafantatra anao Andriamanitra marina izay fa maneho anao ny Andriamanitra anao Jesosy Kristy ary izay koa dia tokony haneho anao fa Andriamanitra ianao. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao nefa dia mangataka famelan-keloko izay tsy nahatanteraka ny sitraponao Andriamanitra koa dia mamindrafo aminay mamela ny heloka rehetra dia aoka mba ahitanao Andriamanitra izay satria mpamela heloka ianao dia misaotra fa mamela heloka ianao Jesosy ary afaka iaona aminay. Tompo ampitombohy ny finoanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia tsika ry havako anaraka ny vakiteny arak'izay voalahatra ho mofinainantsika anio dia Jaona 5 manomboka amin'ny 7 ka hatrao amin'ny 7 hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izao ihany dia tsy mahay nanao na inona na inona. Arak'izay reko no hitsarako ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarana izay nambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary nanambara ny marina izy. Fa izao tsy nandray fanambarana avy amin'ny olona, fa milaza izany zavatra izany mba ho voavonjy ianareo. Izy dia terony rehetra ka manazava ary nafinahitra nareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavana. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa ny asana nomeny ray ahy ho vitaiko dia zany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny raha ny ray. Ary ny ray izay naniraka ahy izy no manambara, tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay nirahiny ianareo. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Maneo ny maizy azy ny tompo ny lohahevitra banjintsika indray amin'ity volan'ity ry havana. Ary izay no anakinantsika izany teny vonovakina tamintsika izany hoe Jesosy dia maneo ny maha-Andriamanitra azy. Fanambarana ny maizy azy an'Andriamanitra zany dia hitantsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ry havana. Ary dia eto Jesosy Kristy tompo dia milaza mazava tsara ary mampianatra ny mazava-dehibe tokoa ny fanambarana izay maneo ny maizy azy anio Andriamanitra io zany. Izay hita voalohany ry havana dia aseho fa io Andriamanitra io ao amin'ny Jesosy Kristy dia Andriamanitra mpitsara izy zany, mpitsara. Vao malomantsika no nanaraka ny mofinaina ny amin'ny Salamy 5 ny 1:10 izay maneho fa Jehova nge ny mpitsara ary mpitsara marina izy sy mahitsy izy dia manatanteraka an'izany ho an'izao tontolo izao mihitsy sy ny firenena samihafa dia ambany fahefan'Andriamanitra tokoa zany. Ary io fahefana izay ananan'Andriamanitra ho mpitsara io dia tena zava-dehibe tokony ho fantatsika ry havana. Ary izay no lazain'i Jesosy eto ny amin'izany fanambarana raha ny 7:30 ny jerevana. Fa Jesosy Kristy dia anisan'ny mpitsara marina izy ary marina ny fitsarana izay ataony. Satria tsy manao ny sitrapon'ny tenany izy, fa sitrapon'Andriamanitra rainy no ataony. Ary io zany nilazana fa io sitrapon'Andriamanitra rainy dia le ray izay naniraka azy fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia ray ihany. Ambaran'i Jesosy izaho sy ny ray dia ray ihany. Ka tena Andriamanitra mihitsy zany Jesosy Kristy tompo. Ka andeha ry havantsika hoe jerikely ny amin'izany hoe manahoana moa ny fanambaran'i Jesosy ny tenany mitovy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny eto amin'ity toko 5 ity ny 9:20 ka hatrany amin'ny 4:20 dia maneho izany mihitsy hoe maneho ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra Jesosy. Zava-mampitolagaga ny maro mantsy izany ambaran'i Jesosy zany. Ny alalany azy dia Josefa ny rainy zanaky Maria avy any Nazareta Betlehemita ka ahoana re izany. Jesosy dia maneho ny fanambarana ny tenany dia mba tsara koa mba ho tadidintsika sy ianarantsika izany. Rainy mantsy voalohany dia rainy Andriamanitra ary amin'ny fomba hafa indrindra no nanatanterahana izany. Zareo tsy misy olona mihitsy hoe zanak'Andriamanitra zany,
fa olombelona daholo ny rain'ny olona. Fa ity Jesosy ity kosa koa dia tena asehony hoe rain'ny Andriamanitra ary tamin'ny fomba hafa indrindra izany. Ny faharoa dia hoe mitoetra ao anatin'ny firaisana sy ny fiambonana ary fahefana iarahany amin'Andriamanitra izy. Izany hoe tsy mandeha rery mihitsy Jesosy fa raha izy rery dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa le fiarahany mihitsy amin'Andriamanitra ray zany dia maneho fa tena ao anatin'ny fiombonana sy ny firaisana ary miombona fahefana amin'izany Andriamanitra izany izy. Ny fahatelo dia manan-kery koa hamelona sy hanangana ny maty izy. Hitantsika amin'ny 2:20 sy manaraka izany fa eo mihitsy ingely fahefana hoe fariana vaovao izay ataon'Andriamanitra n'izao tontolo izao hoe asarotsika ny tenin'ny Paoly rehefa mampianatra raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy foana ny toriteny, foana ny finoanareo koa dia foana ny toriteninay. Fa io hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io dia hoe mahay mamelona ny maty Jesosy fahariana vaovao amin'izao tontolo izao resy ny fahotana. Ary izany tena maneho ny Mahandriamanitra manan-kery hamelona sy hanangana ny maty. Fa ny fahaefatra ry havana dia manan-jo hitsara ny olona rehetra izy. Mazava moa amin'ny 2:20 hoe fa ny ray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia omeny ny zanaka. Fa zao koa ny Jaona 1:2 dia nahoana dia maneho zao koa fa Jesosy dia mpisolo vava. Fa manana mpisolo vava isika ao amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo. Zay mahatonga antsika rehefa mivavaka dia amin'ny anaran'i Jesosy no atao. Dia izay ilay Jesosy misolo vava zany. Ka sady mpitsara izy zany eto arak'izay Mahandriamanitra azy tena nomen'Andriamanitra fahefana izy ka amin'ny asany rehetra izay nataony dia anehoany zany kanefa koa dia mpisolo vavantsika izy satria ny zavava rehefa mivavaka tsika dia mangataka ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary izy mifona ho antsika. Romanina 9:9 mifona ho antsika izy mba hananantsika zany famelan-keloka zany avy amin'Andriamanitra ry havana. Fa ny fahadimy dia hoe manana zo azo haja amin'ny Mahandriamanitra izy. Tena manana zo azo haja amin'ny Mahandriamanitra azy ty Jesosy ty. Zao indray lazaina mantsy ery amin'ny 2:20 mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanaja ny rainy. Zany hoe tena tsy afa-misaraka mihitsy zany Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka izay mpamonjy. Tsy Andriamanitra ray ihany ny soratsika dia raintsika ankalazaintsika fa Jesosy koa dia miombona amin'izany ka tokony ho dia raina sy ankalazaina. Zay zany maha Kristy aninatsika mpanaradian'i Jesosy ry havana. Mpanaradian'i Jesosy tsika ka Jesosy dia ekena ho zanak'Andriamanitra ary tena Andriamanitra mihitsy mpamonjy antsika izany. Zay maha Kristianina antsika zany. Ary azo jerena ihany koa ny mandinika fa manan-kery hanome fiainana mandrakizay Jesosy zany. Manan-kery hanome fiainana mandrakizay izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mandreny teniko ka mino zay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Endriky ny fitsaran'Andriamanitra zany. Ka rehefa nirahana Jesosy dia nitorony amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary izy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo mpamonjy antsika mpanavotra antsika ka zay mandreny tenin'i Jesosy mino zany tenin'i Jesosy zany dia mino zay nanaraka an'i Jesosy tafindra teo amin'ny fiainana. Tsika zany ange dia manana didy mihitsy hitory sy hanambara an'izany Jesosy zany amin'ny olona rehetra. Hitarika ny olona mba halala ny tena famonjena ry havana ao amin'ny Jesosy Kristy tena zava-dehibe zany. Tena zava-dehibe zany. Fitaomana ny olona fitoriana an'i Jesosy mba handraisan'ny olona an'i Jesosy mba hanana ny tena ny fiainana mandrakizay ka tafafindra izy niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka rehefa mitsangana amin'ny andro farany dia mitsangana tsy ho any amin'ny famelohana fanamelohana fa mitsangana kosa ho any amin'ilay Andriamanitra zay manana ny fiainana mandrakizay omena antsika. Zava-dehibe zany ry havana no halalantsika izany fanambarana ny maha an'Andriamanitra ny Jesosy zany. Zay tsy adinotsika fa i Jaona koa dia Jaona eo amin'ny
2:30 moa io ka hatrany amin'ny 5:30 dia maneho koa izany fanambarana izany. Ary Jesoa dia laza izy hoe misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarana izay nambarany ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary nanambarany marina izy. Zany hoe misy olona zany tena afaka manambara an Jesosy mihitsy ary endrik'ilay maha-kristianina antsika izany. Hoe ianao koa dia afaka manambarany marina ny amin'ny Jesosy. Tena marina. Fa tsy le hoe ampahapahany fotsiny. Ary mila mianatra zany tsika. Mila mba mamaky baiboly zany tsika. Ary indrindra mino tsika mba tsy roronana na isalasala ny mahamesian Jesosy. Fa tena anambara mihitsy ny Mahandriamanitra an'io Jesosy Kristy io zany. Azontsika atao zany fa mety ho marina zany ny fanambarantsika olombelona. Dia niandrasana antsika ry havana hoe minoa ary. Minoa an Jesosy. Eo amin'ny 5:30 mantsy dia Jaona zay fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona. Fa ny asa nomendray ahy io fitaiko dia izany asa ataoko izany ny manambara ahy fa ny ranoray. Zava-dehibe ry havana no ambaran'izany teny izany. Fa ny asa ataon'i Jesosy zany dia manambara azy hitantsika ireo asa izay voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara zany. Fa hitantsika koa fa tsy miova maro sy anio ary Jesosy fa mbola miasa izy eo amin'ny fiainantsika. Manome valim-bavaka arak'izay angatantsika. Ary misy asa lehibe mihitsy ary hitantsika ry havana. Ary izay tsy mahavarim-bariana antsika fa manambara ny Mahandriamanitra an Jesosy zany ary tena ny ran'Andriamanitra izy hanatanteraka ny asany. Zavatra hitany dia izao nambaran'i Jesosy. Tsy mba renareo ny feon'izany Andriamanitra manambara zany. Na hitanareo kory aza ny endriny. Ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ny rany ianareo. Raha mipetraka fotsiny ry havana zany hoe tsy nisy an'i Jesosy. Tsy haintsika mihitsy nge mahatakatra ny famonjena izay nataon'Andriamanitra antsika. Na ny fisian'Andriamanitra, na ny maizy azy an'Andriamanitra, fa soa ihany ny menantsika Jesosy ry havana. Ny anjarantsika dia mino an Jesosy izay ny ran'Andriamanitra. Mba hitoeran'ny teniny tena antsika ary hamantarantsika mihitsy fa Andriamanitra Jesosy Kristy tompo. Fantaro ary havana izany asa nataon'i Jesosy zany. Fa vitan'i Jesosy zany. Nanasitrana izy. Ary eto dia lehilahy anankiray izay narary 30 taona teo amin'ny farian'i Betesda. Io dia anankiray amin'ny fagagana izay maneho ny mahamesian'i Jesosy. Ka dia nietsehana ny rano tsisy mpanety, tsisy mpandefa teo ilay olona. Fa Jesosy Kristy kosa rehefa tonga dia indro nahazo izany fanasitrana izany izy zany. Izay ry havana no ilana hoe minoa an Jesosy tsika. Ary aza misalasala mangataka. Fa ny zavatra rehetra dia hain Jesosy atao ary dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray izy izay naniraka azy hoe mandehana amin'izao tontolo izao fa tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny very hamonjy azy ianao zany. Fanambarana lehibe zany ry havana. Ary ny farany moa ry havana izay asa adinitsika dia le fananantsika finoana an'Andriamanitra ray manambara an Jesosy. An Jesosy Kristy izay nanao ny asa an'Andriamanitra ary indrindra ho antsika tsirairay izay hanambarako ny mahamesi ny Mahandriamanitra an'io Jesosy Kristy io. Mbola be ry havana ny olona tsy mahalala an Jesosy. Nefa Jesosy ambarany Jaona toko fahenina. Ny 7 hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny rayany afa-tsy amin'ny alalako ihany. Ka dia amin'ny alalan'i Jesosy dia hotorintsika zany hoe varavarana misokatra ho an'ny olona rehetra ny famonjena ry havana. Ka dia horen tsara ny finoantsika fa feon'i Jesosy io aza tovatovana na zavatra hafa intsony ny finoanao. Ka indraindray ianao mety eritreritra tsy vitan'i Jesosy ty fa ranona ry mbola manasitrana an'io aretin'io ohatra. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany koa ohatra. Fa Andriamanitra ny feno sy tanteraka amin'i Jesosy Kristy. Hainy daholo ny zavatra rehetrarehetra hainy atao zany. Fa isika dia izao hoe hain'Andriamanitra ny manambara ny tenany
amintsika koa. Samiariavana maherintsika tompo ny ampitombo ny finoantsika ho an'Andriamanitra irery ihany any voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra feno tokoa ny fifaliana ahy ankehitriny raha mitodika aminao izay. Ka ny aino anao sy ny teny izay manambara an Jesosy fa izy no ny rahanao Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao. Dia misaotra Jesosy no zany asa magaga nataonao izany. Misaotra raha eo fa manana anao ray izay. Indroary mangatak'izay Tompo ampitomboy ny finoanay. Dia voninahitra izay anara dia anao. Tsy misy reharehanay afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy irery ihany. Ka hotahinao ny hevitsekema Tompo mba ho tena fiangonana kristianina tokoa an'i Jesosy Kristy, ka dia hitory an'i Jesosy hatrany hatramin'ny farany. Mivavaka izahay ary mba hananana hery sy tanjaka ary fahasalamana, hanananay fahavelomana, hanananay kristianina finoana, mba azahoanay mitory sy manambara an'i Jesosy mpamonjy. Avy fanahy masonao mitoera ao anatinay. Mivavaka izay ho amin'ny fanimpom-pavahana an'io izay ataonay amin'ny kolezioma. Menoa ny vavaka Tompo n'aiza n'aiza ataonay, n'aiza n'aiza iombonan'ny kristianina. Ary na mitokana izy na maromaro dia nao ihany ny vavaka izay ataony. Jereo ny filohan'ny hevitsekema Tompo sy ny ankonany. Ianao no hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana azy mba ahazoany manatanteraka ny asa fanompona izay nomenao azy hitondra izany hevitsekema izany. Fanahy masina ny hitoetra amin'ny mandrakariva dia efa be eo amin'ny asanao izy. Toy izany koa ny mpiara-miasa amin'ny rehetra, ny birao foibe, ny mpiandraikitra foibe izany. Ireo mpiasa rehetra ao amin'ny foibe hevitsekema, sampana tsirairay sy ny birao ny avy dia samy ho tafianao ny fanahy masina ny eny. Fa na inona Tompo tafitafika rehetra izay ataon'ny Satany dia andresy izy ireo satria manana anao vavadin'ny fiainatsida tsy aresy izany hevitsekema izany. Manetry teny eo anatrehanao izay Tompo. Ianao ngeny manatanteraka ny asa rehetra fa tsy izay ka dia ampitomboy ny finoanay ampitomboy ny finoan'ny tsirairay avy hiasa ho anao Tompo, dia ianao ny tompo ny asa fa izay rehetra kosa dia ho fitaovana ihany. Mampianara anay mba ino anao izay Tompo. Ary tia mivavaka izay ary ho an'ny tao-piasana ity koa mba ho tanteraka sy lavorary ny asa rehetra izay kanjena tao ny votozy filazantsara, ny fifampandrosoan'ny isantoniny avy, ny fampandrosoana ny fiangonana, ny fanorenana amin'ny fiangonana, ny poste evangelika rehetra any ambanivohitra rehetra any. Tompo ho tahinao izany asa izany mba havokatra be eto Madagasikara. Dia mahay zavatra rehetra ianao Tompo. Hitanao Tompo ny sakatsakany ny Covid-19 tamin'ny taona lasa iny. Izay irinay amin'ity taona ity dia mba ho resy izany. Mahay zavatra rehetra ianao Jesosy. Ka dia andravy ianao, androdana ianao ny asan'ny maizina rehetra amin'izany aretina izany fa dia mba hiasa ianao hanasitrana ary hanatanjaka ny finoan'ny kristianina rehetra sy ny malagasy rehetra koa aza mba samy havita ny ety izay tokony efainy izay eo anatin'izany. Mivavaka izay ho an'ny fitondra fanjakana isatoniny avy Tompo hatrany amin'ny profetany sy ireo manana andraikitra rehetra izay nomena didy hanatanteraka izany. Tompo ao ny fahendrenao mba hiasa ao amin'izy ireny ahefany izany ho asa mendrika no tanteraka ary hamovoa tsara izy ireo. Misy manantena ary izay Tompo fampiaino vavaka ianao sady mpanao tsara ka dia hiaino anay ianao Tompo ary ampamirapiratra ny tavanao eo aminay. Izay rehetra mahasoa ary Tompo dia meo anay fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany ka dia misaotra indrindra Tompo. Izany vavaka izany ary dia sitraka io rakambana miaraka amin'ilay vavaka izay nampianaran'ny Tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao
ho tonga ny eny fanjakanao hatao aneny sitraponao ety atahany taky ny any an-danitra meo anay anio zay anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary asa mitondra anay ho amin'ny fakapanay fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. dia misaotra amin'ny tompo aritsika tanteraka ny fotoana mba hireza riavana so ihany aho efitsikena asandratray ho anao ry Andriamanitra raha io misaotra ny terany laza ny aja ary voninahitra mandrakizay fa mba ho tanteraka aminay rehetra ny antsotra antononina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fiadanana ny ho an'ny ralahy sy ny fitiavana mba finoana avy amin'Andriamanitra raha Jesosy Kristy tompontsika ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona mandihana ary mitorian'ny filazantsara ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Tanora avia nitsangana mituria ambarao lai famonjena kasai aviavi turio Kristi nieri nifanai no mombatsika ahato mombana nidi ondea miendrika sarika nuriturina ni Kristi nitanura avia nitsangana mituria ambarao lai famonjena kasai aviavi turio Kristi. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.